Natanteraka fifampiarabanana tratry ny taona 2024 ny zanakivo Ibato Fianaratsoa ny sabotsy 3 Martsa 2024 lasa teo tetsy amin'ny espace fenitra bypass. Nasaina manokana tamin'ny ity fotoana ity ny pasteur Mayor André Christian Dieudonné Mivady izay marina moa fa dia anisan'ny zanak'ity faritra ity ihany koa raha ny tenany, ary tao Fianaratsoa ihany koa no tany aviny ka dia tsy ny hafahafa ny tenany namaly ny antsony reto farany izay efa nanomana dia nanomana tokoa ity fotoan-dehibe ity. Fandraisana miavaka no nentiny reto farany ny tsenany pasteur Mayor Ravongadina teto amin'ny espace fenitra bypass. Narain'ireo tanora mianjaika ny fitafy avy any amin'ny faritry Fianaratsoa. Nisy moa ny kabary ny fandimbiasan'ireo solitenan'ny Branty fikambanan'ny zanakivo Ibato Fianaratsoa ity izay nentin'izy ireo manokana ny saotra ireo rehetra izay tonga nanatrika ity fotoana ity. Misansa nanome fitenenana tokoa voalaza ny fiteny manao hoe ny manao azafady hoe raha samba manasa ndraiky ko miala siny samba manoso ko manao azafady aho miala siny le hitarino aminareo ray aman-dreny tompo ray aman-dreny tompony teny feny ao tokoa zay teny manao zay hoe leky akory kamena hoe ravokazasa mba fanetika zay raha tarotsika agny zao ka leky akory sasiahy fagnidiana sa mba hoafara ko leky akory fa isika olombelona andriana hary zao sa mba hoadino izy. Umbaku
manana ny fisaorana n'Andriamanitra dia Nalahary izay nataontsika mianakavy teo izay nandray fitenenana ny vavaka atao aminazy dia mba ansizasika hanome asika izao fahasalamana izay ary indrindrindrindra valim-bavaka zay zavatra nangatasika leka harosany amitsika mianakavy voateniteny zao ndalafazakana zao matoasika tavavoretiny any leka nahazo mialalana sa nisy raha miova zay fa nifandimaty any vola fandiero any saoranazy zay eny aloha raha sakabaro dieto fa ny sasany saitano mahitanareo be da be tonga eto androany zao ny teny otaronay dia laza reto birao reto zao ane sa ataoko zo ambany sikiny na hena atao ambany bosi fa leo akarina aminareo ny fisaorana era-po era-saina amitsika mianakavy leka raha tonoana kiraidraiky sao dia tena tokony faosindianiko manokana ao mpiarakara sa tontolo zao lesa nisy ery zareo nanatanteraka zao nanome asika zay azo ny fampisarana sady ino amizay ao anareo tsy nahafoy amin'ny vohibaty malala tanana rehetrarehetra safidisavana nanosa zay azo atao kanatotosana asaka isan-davany any zao lamonany zao ndraiky efa le raha nanasa zao birao national zao nanasa zao birao eto Antananarivo zao le rasana maly isika mianakavy rasany sono tenany any ao samba volobato rero eto fa atao atotsainareo zao fitsoro zay hitanay eto miatany sandra hitanay eto miatany lalavigny hitanay eto miatany amorony mania hitanay eto miatany amin'ny side hitanay eto reo Madagasikara magnaprofo zany fa ao zay laza teny zao le raha kory fitiavakena ny taolana sabateny le raha kory fitiavakao fa misy raha savahoanina anatiny ao fa leky raha vohibato nahitafakavana sika mianakavy eto androany sa vohibato ro eto fa firenena eto Madagasikara magnaprofo zany fa sa magnaty ny vohibato nareo magnaprofo zany fa miara-miaigny amin'ny vohibato nareo ary vohibato koa sa magnaty anareo zao aniero mahatonga ny fisaorana ary mino anay fa sakevano maty ro anaovana zao fifandraisan-tanana ataosika zao fa hitory zao amin'ny andro magnaraka fe mangaiky vohibato magnaraka raha soan'ny firenena anay sa fa hitory tireny aminay any fa ny firenena rozirenay am'zay zavatra zay ka dia hangaiky anareo koa anay efa nilazaina teo ny fianarana amin'iny farafarany vola marsi matoky anay dia zay fanaovana famometana miavia ro fa ngay sabanike anareo mieto Antananarivo rongadreo raha ny tomba tonga namana vo mavomavo ny anay reo raha miboaka tany aminay any raha masiaka tonga namana dia ravoravo zao ny boany fisaorana antsika mianakavy fa miresaka sa atao lava araky ny voalaza teo zay hoe raha sahandravo namonana zay atao zao kany mba misy koa ny lamy zay petraka dia tsy maintsy atolotra asika mianakavy zay fisaorana zay fa sa totosa izao le rasa teo aby zay nanatika androany zao Pasteur, président, tona
Antananarivo ny fatra Vohibato Fianarantsoa ahoana ny fahitanao zany fiarahana samy Betsileo zany? Zany mahafinaritra zany le initiative dia hoe resaka firaisan-kina ary misaorana lehibe ireo mpikarakara indrindra moa zany le président namorona an'le fikambanana dia ireo izay tateo aoriana nanome asa zay manao zavatra ohatran'izao izay tsy mora satria raha mamoromorona an'izao amin'ny tongotra amin'ny tsara taretony gratuit nefa ny olona matapitrisany maromaro any lany nefa ireo olona tsara sotra voaloha zany karakarana zany isorana manokana koa zany ireo député izay nanampy ireo olona manana-tanana isan-karazany izay nanampy tamin'ny fanapitrisana ny toerana ty misy ny ataontsika hoe magnana ny fahitidina ao fa isana anjara lehibe. Amin'ny maha zanaky Vohibato ny pasteur Mayola dia niainy ny etaetan'ireto zanaky Vohibato reto ny tenany ary dia nanolotra fanomezana ho azy ihany koa izay entina manolotanana azy ireo ho fampandrosoana ity fikambanana ity ary koa hoentina anasoavana ireo mpiarabelona aminy izay monina sy mipetraka any amin'ity faritry Vohibato ity. Izy moa antsika manakavy ihany miava ary misy raha ifanomezan-tanana manolotra dia bakeo hoe tsika sasy tsika rehefa tonga taminatany manao izay mahazoko atao zara misy tonana zany fa dia mampitsy izy dia izay miaraka amin'y manena